Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavasika tompo. Voninahitra trano mbola tolotra ianao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, ny amin'ny antom-pahavelomana nomenao anay satria tena fanamarinanao aminay zany fa olonao izay zanakao ka karakarainao. Ary menao hery lehibe indray amin'izany maraina zany satria tianao hanavao ny fanoloran-tenanay hanompo anao isan'andro. Makasitraka ny amin'ny fitahinao anay nandritra n'iny aliny, iarovanao anay tamin'ny herin'ny aizana sy ny fahafatesana, ary te so velona trapamonjena, anatanteraka ny fiasakazahana amin'ny fanompoana anao indray izao. Makasitraka feny Jesosy ny amin'ny fahasalamana, ary misaotra ihany koa ny amin'ny olana maro samihafa izay mandalo eo anivon'ny fianakaviana tsirairay avy. Fa ny onao aminay foana ireny rehetra ireny fa ianao no tompo-teny farany, ka tsy maintsy mivoaka mpandresy izay raha mbola miankina aminao tanteraka. Saotra Jesosy malalo, ary mamekasitraka ny amin'izay rehetra mbola iveranao anay satria fantatray fa manana hevitra iverana anay tokoa ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza. Ade taio raha ny afatra izay apetraka ao aminay indray ankehitriny, afatra hitondra famelombelomana ho an'ny tsirairay avy, ka na iza no andray an'izao afatra ao zao, hitahiry an'izao, dia anehoanao foana fa zanakao sy asan'ny tananao. Dia misaotra feny Jesosy, Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, sotranao zay ny amin'izany ary feno ny fahamarinanao hatrany. Dia makasitraka Jesosy amin'ny anaranao feno mametrahana izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny hery avana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara nosoratany Marka, toko 2:1 ka hatramin'ny 5 no entsika indray angalana ny vatsy izao maraina izao. Filazantsara nosoratany Marka, toko 2:1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita diovakina amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary no niditra tao Kapernaum indray Jesosy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy. Ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony, na dia teny alohan'ny varavarana azy, ary izy nitory niteny taminy. Ary nisy nanatona nitondra anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy, izay nolanjain'ny efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny apetsahan'ny vahoaka, dia nanesora ny tafotrano ny toeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo amin'ny fandrindra izay nandriny iray narary ny paralisisa. Ary Jesosy no nahita amin'ny fonoan'ireo dia nanao tamin'iray marary ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny elokao. Amen. Araka ny teny izay novakitsika teo ry havana, dia tratra ny alemen'ny vatana iray manontolo ity lehilahy iray ka mahonena mijery azy. Ary noho izany dia olona 4 no tsy maintsy mitondra azy eo ambonin'ny faravarakely. Resy latra tokoa mantsy ireto olona 4 ireto, fa i Jesosy irery ihany no manana fahefana asitrana an'ilay malemy. Ary no nierpo vokatry ny finoany, dia nanaisitra ny tafotrano izy ireo, satria fantany fa izany no any fomba azahoany mitondra n'ilay marary eo tongotry Jesosy noho ny apetsahan'ny vahoaka tonga teo. Ary izay ry havana ilay firosoana amin'ny finoana masina sy marina. Toy ireo fagagana maro miseho rehefa mifanena amin'ny Jesosy ary, dia mihoatra lavitra noho izay nangatahana taminy no nataon'i Jesosy. Ka hoy izy tamin'ilay marary hoe, anaka, voavela ny elokao. Ny marary mantsy dia tsy ao anatin'ny fikasana ny marina mantsy dia tsy ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra mihitsy ny amela ny olony hijaly ao anatin'ny aretina, na amin'ny endrika inona izany na amin'ny endrika inona, satria ireny rehetra reny dia vokatry ny fiainam-pahotana eo amin'ny olombelona. Maro tamin'ireo olona nanatrika teo, dia ireo mpanorata lalàna sy fariseho no monomonina hoe,
iza no mahavela heloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Manatanteraka ny voalazany ireto olo ireto, saingy izao na hodin'izy ireo tsy fantatra, na tena minizy ireo ka tsy tia hanambara fa i Jesosy ange no zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra rahateo ka afaka manasitrana an'ilay malemy tokoa. Ary no vety izay indrindra no nataony ka no tenenany hoe mitsangana betao fandrinao ka mandehana iray lehilahy. Fa izao ilay tena olana aloha no nikarakarain'i Jesosy voalohany indrindra ka nilazany hoe anaka voavela ny helokao, satria tena afaka ny amela heloka tokoa Jesosy. Ny fahotana tokoa mantsy ry havana no arano-karetina rehetra ary mila vonjomaika izany. Ny fahotana no loharano ipoira no fahorian'ny olona rehetra ary ny loharano fanaintainana ihany koa. Ny dokotera izay tena malala ny tokony ataony mantsy dia tsy mianona fotsiny amin'ny fitsaboana ny soritra rehetra hita ity ivelany toy ny hafanana izany na ny fanaintainana, fa miezaka manongotra ny fototra ny poira n'ilay aretina mihitsy. Ianao izay miaina izao fampahirezana izao angamba mety miandrandra fasitranana amin'ny lafiny rehetra io ary te ho afaka tebiteby, te ho afaka amin'ny olana mianjady aminao io, na koa te ho afam-panadinana na te hahita safivelomana mba ahomby amin'izay atao. Eny, te ho sitrana amin'ny aretina ara-batana mihitsy ihany koa angaha. Sa kosa ve ianao ilay milaza fa efa tena milamina ny fiainanao ka bitika matsiaro fa tsy misy zavatra manahirana anao intsony? Ry ahova malalo amin'ny tompo, na ianao karazan'ilay olona voatanisa voalohany, na ianao karazan'ireo olona faharoa, dia tsy misy hafa-bela isika fa samy manana n'ilay olana lehibe sy maika indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ilay fahotana. Ary izay no mampametraka fanontaniana amintsika hoe anisan'ireo tena mino an Jesosy nombohana teo amin'ny hazo fijaliana ve isika? Ka tena nandray ilay teny feno fitarainana na hoe ray ao mamelany ny helony fa tsy fantan'izay ataony. Ary moa ve anisan'izay tena mino fa maty ho anao tokoa Jesosy? Ary tena tsapanao tokoa ve fa nentiny niaraka maty taminy fahotanao? Tsarovo ry havana, fa izay nge no antony hanomezany antsika ny famelan-keloka isaky ny bebaka isika. Izay tokoa mantsy no mahamaika an'i Jesosy ry mpiaino malala isany, ary mbola vonona izy ny hanome anao izany famelan-keloka izany, na dia izao anio izao azy, satria fantany fa ianao ilay antsony ho marina sy masina. Fa hoy ny voalazan'ny mpanao salamo raha nanambara ny faminaninany amin'ny namatsiana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy, ka nilazany hoe manindrona ny tongotro hamatanako izy. A dia matsiaro ilay fanontaniana fanapetraka ity mpampianatra sekolalahady iray tamin'ny mpianany tena ry havana. Fa io mantsy ilay mpampianatra hoe movy any an-danitra misy zavatra izay nataon'ny tanan'olona. Namaly tsy ny ambamby ilay mpianatra zokiny indrindra ka niteny hoe tsy misy tompo. Tao an-tsainy tokoa angamba ilay voalazany Isaia mpaminany hoe izao no lazain'i Jehovah, ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran'ny tongotro, fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako. Ary ianao miaino etona io, ahoana no avalinao izany fanontaniana izany? Ny marina ry havana dia misy tokoa ny asa tanandraolombelona any an-danitra. Tsy inona izany fa ilay rahatra eo an-tanana matongotra ary eo amin'ny lanivon'i Jesosy. Ary taoriana itsanganany tamin'ny maty mantsy dia mbola hita teo amin'i Jesosy ireo olatry ny ratra izay nataoko sy nataonao taminy nanomboantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary nasehony tamin'ny mpaminany ihany izany, nasehony tamin'ny mpianany koa, satria andro vitsista teo aoriana nitsanganany tamin'ny maty teo izy tamin'ny Tomasy hoe ateo feto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary ateo feto koa ny tananao dia atao veto amin'ny lany voa. Be ava malalo amin'ny tompo. Manambara ary izany
fa misy asa tanako, misy asa tananao tokoa any an-danitra, ary izay ilay tsy maintsy ho hitako sy ho hitanao rehefa tonga eny amin'ny rahona Jesosy. Ahoana moa ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Zakaria? Hoy ny voalaza hoe isy an-tany azo hoe inona itony ratsy amin'ny tananao tony, dia ho valiny hoe naratra tao an-trano sakaizako ire. Isika izay mino izany, rehefa miveriny Jesosy ka hita ilay mpamonjy antsika, mitondra marika tsy azo vonoina noho ny fiaretany ho antsika isika, dia ho menatra sy angaya raha mbola tsy nahazo sy nandray ny famelan-keloka amin'izany fotoana izany. Rehefa ilazany Jesosy fa tao an-tranonao tokoa, tao an-tranoko tokoa no zahoany na nazahoany ireny ratra ireny. Ko miantso tanao ny afatsy ny tompo androany, miverena dia mbola nomeny fotoana hibebana, ary meteza hitenenan'i Jesosy hoe tonga ao, hanafaka anao anatin'ny ziokan'ny Satana, satria ianao ilay mpanota vonona hibebaka, ianao ilay mpanota efa natsoiko ho marina sy ho masina, ka mafisana ilay teny mamy hoe anaka voavelan'ny eloko ao. Ary izay ilay famonjena ny lala sy fisorana amin'ny fiainam-pahotana atolotry ny tompo atsika. Tadidio tsara kosa nefa ry havana, fa fanamelohana no miandry atsika raha mbola mandasy mihodina tsy hibebaka ka tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Amen. Ivavaka sika tompoko. Mankasitraka feny Jesosy satria no marinao tamin'ny afatrao taminay indray Jesosy fa mbo olona lofidianao hatrany izay, mbola olona notehirizinao ho marina sy masina hatrany izay, fa mila fihetsika avy ety aminay dia ny anatonanay aminao ka amin'ny alalan'ny fibebahana tanteraka, ka zahoana indray ilay fanjakana izay efa nomaninao anay hatramin'izay. Isanandro isanandro tokoa mantsy ianao dia mandefa ny afatrao mba hizoranay amin'ny lalana izorana amin'ny fanatonana anao hatrany. Matoko manananao nefa n'izay, mba hiambina anay na marina ny tenao ny anjelin Jehovah mitompo manodidina amin'izay matahotra azy, ka miaro anay tsirairay aby amin'izay rehetra alehanay. Ko dia tanterao ara ny teninao foana, fa hiaro anay ianao, hikarakara anay ianao, ary ianao mihitsy no hanamarina anay Jesosy. Fa raha hibebaka izay, hiverina aminao izay, dia natsotra ny tananao indray ianao, ka handray anay ho zanakao malalanao. Mametraka ny tsirairay am-pelantananao raha makivaky ny tontolo andro mpiainanay, ka tsy rovanay isanandro isanandro, isanora amin'izao andro iainanay izao, fa mila miaona aminao izay sy miray aminao amin'ny alalan'ny fibebahana tanteraka. Dia mankasitraka Jesosy malalo, mankatelina tompo, fandriamanitra tsara tokoa ianao, anehonao aminay foana fa tianay, ary mbola mifona ho anay hatrany eo an-tanana ankavanan'ilay Andriamanitra ray-pahary ho anay. Dia marino amin'ny tsirairay aby ary nitsodranao masina ka hitenenanao hoe hita ianao any Jehovah ka hiaro anao. Hampamira-peritra ny taviny aminao Jehovah ka mindra fo aminao. Hanandratra ny taviny aminao Jehovah ka mbola hiteny aminao isanandro isanandro hoe anaka voavelan'ny eloko ao. Ary mandehana amin'izao herinao izao fa zao mbanao mandra-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Ary tolotrainao ndera sy ny hajaran'ny voninahitra, ny fahasoavana sy ny fahatsarana, indrindra ny fiadanam-poa, omeo anay izay nanotrika anao te Jesosy. Misaotra fanahy masino. Aleloia. Amen.